Atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Faly miarabantsika jiaby tratrin'izao 12 Aogositra fankalazagna magnetiketrika ny Masina Maria Virginy nampiakarina any an-danitra. Ankasitragny ary ny fagnarana rô ny fandaharagna arabegny manokagna agnatin'izegny ny paroisse Notre-Dame de l'Assomption eto Antsiranana fa tonga fety iniany ty. Ny ten'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika ary no amezagna atsika amin'izao fandaharagna izao. Ny vakiteny masina voalohany boky fanambarana ny soratan'ny Masindahy Joany apôstôly. Novoena ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho teo anatin'ny tempoliny ny fiaran'ny fanekena. No ninona nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy anankiray nitafy masoandro. Ny volana no teo an-tongony, kintana 12 no satroboninahitra teny andohany. Bevoka izy sady niety jaza ka nitaraina noho ny fanaintena mpitirahana, ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra dia dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka 7 ny lohany 7 ny tandrony ary satroboninahitra 7 no teny andohany. Nofinokany tamin'ny rambony ny ampahatelo ny kintan'ny lanitra ka nazerany tamin'ny tany dia nijoro teo amin'ny lohandra vehivavy iteraka izy mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Tera-dahy raha vehivavy ary io zanany io no ifehy ny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilan'ny seza fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nankany anevitra fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy dia nandre feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia Andriamanitra no famonjena sy ny hery ary fanjakana, any Kristy koa ny fahefana. Zany ary ny tenin'ny Tompo, saorana ny Andriamanitra.
ni Kristi lahat pampataca. Tunyang pagkaina ni Fiangonana, niyang sa ni Kristi lahat pampataca. Saratari samsana kuluna, famafati-fati ni mulut rau, kagelutalinis tupianau. Etarumi sabajarin maleri, sikirung nila sa siambuniana. Sila'y tutuay na isanlinau, maranit tiringit sipityan nau, uring janir favalunau. Aharit janip fikejahan nau, anzak kami ni sini makan nau, biarinnya janin si cakau. Ditumpuan demani tatumpun nau, manusut canau hidupi faliana, yanau fatsin ya fazena manau. Yemani chami ayatan sunau, valia turi fulang kafizing nau, pirit suka murawan apanau. Anisan direw sa malalanau, nisan nakavagi na demanzaka. Iretifila bakaviaminau, aring rumizura kabananau, irabakeri ni panzakavavi, anyung bulam menaftane ofira, ubiwan demani totiang sidica. Di sana ditumpu panzakat sika, fana ini tunggal fana insija. Dunia pakarina, ifi Fiangonana, niyang sa ni Kristi lahat pampataca. Dunia pakarina, Fiangonana, dia sa ni Kristi lahat papagkaca. Ni vaktin mas na faharoa taratasy voalohany ny soratan Masindapolo apostolo ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatry izay nodimandry, satria olona iray no niavian'ny fahafatesana, ka dia olona iray koa no iavian'ny fitsanganako velona. Ary toy ny hafatesany olon-drehetra ao amin'ny Adama no ivelomany olona drehetra ao amin'ny Kristy. Fa manaraka ny laharany avy, i Kristy no santatra, vao izay ny an'i Kristy amin'ny andro iaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatry izay atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa levona avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny rehetra, satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana
no fahavalo farany oresena. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Masinteni tumpo, alleluia, maere, alleluia, masinteni tumpo, masnye, maere, alleluia, masinteni tumpo. Alleluia, Alleluia, masinteni tumpo, Ny evanjely ary nalegny tamin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka ny toko voalohany ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 4. Tamin'izany andro zany dia nienga i Maria nandeha hienga ho any amin'ny tany Betendrombohitra ho any an-tanàna anankiray any Joda ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria ka niarahaba ny Elizabeta. Noho ny vaoren'i Elizabeta ny fiaraban'ny Maria azy dia ny entana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina i Elizabeta ka nanandrapeo ny antso mafy hoe nisoavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary nisoavina ny ateraky ny kibonao ary avieza amiko izao no mba vanginy reniny tompo aho fa indro raha vao reniny sofiky ny feonao ny arahaba de nientan-kafaliana ny zaza tato an-kiboko ary sambatra ilain'ino fa tanteraka izay lazain'ny tompo taminy. Ary hoy Maria, mankalazan'ny tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko fa notsinjovin'ny fiambanian'ny ankizivaviny fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho satria efa nanao zava-dehibe tamiko ilay mahefa ary masina ny anarany sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy dia nampihahafiny izay miavonavona tamin'ny fisainan'ny fony naongany hiala tamin'ny fiketrahan'ny mpifehy fa ny ambany kosa nasandrany ary ninoana novokisy ny soa fa ny mpanan-karena kosa dia nampodiny mitondra tanampolo ny ahin'ny Israely mpanompony izy fa tsy adino ny famindram-pony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika ny toetra tokony ho 3 volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vonody tany an-trano. Zany ary ny tenin'ny tompo terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana anio ny eglizy eran-tany dia mankalaza nampakarina amboninahitra any an-danitra any Masiny Maria ary faly isika satria misy raha amitsika no misantatra n'izay tena fiainana no arian'Andriamanitra ho asika satria ao amin'Andriamanitra irery ihany no tena fiainana amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no fiainana ary dia izay fiainana tokoa no asambarana izay fiainana mandrakizay ary dia izay no ankalazaisika anio marina mankalaza any Masiny Maria nampakarina any an-danitra isika fa raha ny tena marina izany dia mankalaza an'izay fiombonana amin'Andriamanitra
araky ny naharen'Andriamanitra ho ansika izay, araky ny vocation sika no haren'Andriamanitra isika ao aminy, ary izy tony ny fiainasika feno tebiteby lalandava isika, fa indrindra moa taorianany fahotana tamin'ny fototra nanjoany Adama sy Eva dia sytony ny fosika ny fiainasika manontolo raha sy ao amin'Andriamanitra, ary zany ny finoana ananasika dia ny fiombonana ao aminy ny fiombonan'ny olo-masina, ary dia i masin'ny Maria no nampakarina amboninahitra any an-danitra. Fankalazana manetiketrika an'izay zany no ataosika an'io fenona fekepinoana marina i masin'ny Maria no banjinisika fa sy mivavaka amin'ny masin'ny Maria isika sy lasa Andriamanitra i masin'ny Maria. Aoka hospisika mazava zay fa sy no ny herin'ny masin'ny Maria na noho ny fahamendren'ny masin'ny Maria, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fanavotany Jesoa antsika, ka i masin'ny Maria no ny santatra an'izay rehetra izay. Ary dia izay ny dikany hoe nampakarina amboninahitra sy niakatra any an-danitra, hafa ny ascension, hafa ny assomption, zany hoe nampakarina amboninahitra i masin'ny Maria. Ascension i Jesoa niakatra any an-danitra satria Andriamanitra izy. Ary maninona moa i masin'ny Maria no nahazo an'izay voninahitra izay? Ny voninahitry ny masin'ny Maria marina dia voninahitra Andriamanitra, voninahitry ny Jesoa, ary mampibaribary an'izay voninahitra Andriamanitra izay ny nampakarina any masin'ny Maria. Sy noho ny voninahitry ny masin'ny Maria zany, fa noho ny voninahitra Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fanavotany Jesoa, ka ilay reniny no ny santatra azy. Izay misy ny zanaka tokoa no misy ny reny, ary dia izay no ankalazaisika androany, ary izay misy ny renitsika dia i masin'ny Maria no isy asika ihany koa raha miombona amin'ny masin'ny Maria isika. Ary dia izay koa no ankalazaisika androany, efa misantatra an'izany koa isika amin'izao fankalazana izao. Ary dia miarahaba asika, ary miarahaba asika mianakavy noho izany ananasika raira aminsika miombona amin'Andriamanitra izany. Ary dia izay tokoa no fahasoavana ho ansika, ary izay no asambarana ho ansika, izay no fiainasika sy rairay avy dia ny ao amin'Andriamanitra. Ary dia manatena arsika fa izao fankalazana izao anampy asika amin'izany, ary indrindra i masin'ny Maria ivavaka ho ansika mba iombona amin'isika zanany rehetrarehetra, ary ankalaza sy idera an'Andriamanitra miaraka aminy, satria izay ihany koa no dikan'izao fankalazana izao dia miarahaba asika mianakavy. Ary ho ansika manokana amin'ny diocese dia fankalazana manokana aity 10 aogositra 2024 ity, satria fantatra sika fa anio no ankalazana manokana ny fa 10 am'zato taona nahatongavan'ireo masera fille de Marie de la Saint-Denis de la Réunion tonga teny amin'ny Cap d'Ego. Efa andro volana maromaro zay no nanomboana an'izay fankalazana izay, ary ny fandalinana an'izay fandindra teo anivon'ny fikambanan'izy ireo, ary indrindra teo anivon'ny tanànany Diego. Andro pasoavana ho an'ny diocese, satria azo lazaina izany fa izao 10 aogositra izao ihany koa no maripotitra eto anivon'ny fiainan'ny tanàna sy ny diocese ny finoana kristianina katolika raha tonga teto ireo masera ireo, ary nanomboka any amin'ny fototra satria teny Cap d'Ego izy ireo, ary dia mifanaraka zara amin'ny torolalana pastoraly amin'izao ezaka ataosika izao. Ka izy ireo no namaly voalohany ilay fanontaniana hoe Tompo, inona ny tianao ataoko? Dia naniraka azy ireo ny Tompo, ary dia tonga teto izy ireo ary nitory ny vaovao mahafaly, ary nandray azy isika ka anjara asika koa amin'izao fandrindra ny fikambanan'ny masera fille de Marie
de Saint-Denis de la Réunion no mamaly an'izay fanontaniana zay ary miaraka aminy ny diocèse manontolo iroso amin'ny lalindalina koa ary de hitasika fa nandray sambo izy ireo ka niroso teny amin'ny lalindalina koa ka isika zao ao anatin'ity sambo ny diocèse sika ity iroso amin'ny lalindalina koa andray an-tanana ny finoana na ara-panahy zany na ara-saina rarabatana nametraka lova sarobidy amin'sika izy ary nampianatra sika tahaka ny nataony Masiny Maria nampianatra ny karakara ny kolokolo any Jesosy zanany ka isika koa izao no nametranany zany afatra izany ka iroso amin'ny lalindalina koa isika marina tsy mandeha ho azy izay ady etresika zay ady sady dia ho isika ny fiainana ary de zay ny fiainan'ny Masiny Maria ny santatra zay fiainan'ny Jesosy manontolo i Masiny Maria raha ny fiainan'ny Jesosy teto tany ary ny fiainana fanavotana nataon'i Jesosy ary dia ny farana amin'ny fisanganako velona izay ka izay koa no santaran'ny Masiny Maria amin'ity andro ity ny fiainan'ny Masiny Maria rehetrarehetra dia ny santatra zay fiainasika ao amin'ny Jesosy izay ary dia izay no ankalazaisika anio ihany koa ady sady dia ny fiainana ampianarin'ny Masiny Maria sika zany de hitasika ao amin'ny vakiteny voalohany ny ady ny etren'ilay vehivavy zay niatrika nireo fanaintanana nireo fizaliana maro samihafa kanefa dia nandresy izy tamin'ny ady tamin'ny dragona io dragona io no tandindony ady etrehasika ireo demony maro isan-karazany ireo krizy maro isan-karazany ireo fizaliana fahoriana eo amin'ny fiainasika isan'andro fantatra sika fanandesin'ny dragona i Jesosy ka ary izy miaraka amin'ny Jesosy entaniny mivavaky ny Masiny Maria sika dia iteraka fahasoavana ho atsika izany ary de zay no ambarany vakiteny voalohany ny zoro teo anoloan'ny vehivavy iteraka izy mba andrapaka ny zanany raha vao teraka nefa fantatra sika fa nandesy ny anjelin'ny tompo ka izay koa ho ansika amin'ity ady sy dia ity dia andesy isika ary zay no ambarany ny vakiteny faharoa zay enosika teo dia ny taratasy ny masin-dahapoly apôstôly any kristianina tany Korinto i Kristy no santatra vo zay ny any Kristy rehetra manomboka amin'ny Masiny Maria zany ka amin'izay andesy ny farany indrindra amin'ny ady isika amin'ny dia ataosika dia ny fahafatesana ka iombona amin'ny Masiny Maria ankalaza sy tera ny trinité masina ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena amin'izany ady sy dia zany hoy masin-dahapoly ka raha miaraka amin'ny Jesosy tokoa isika amin'ny alalany sy miaraka aminy ara-ho aminy raha mahay mampiray ny finoana sy ny fiainana tokoa isika tahaka ny Masiny Maria modelo asika raha mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tahaka ny Masiny Maria isika dia andesy amin'izay ady faran'izay ary dia ho tody soamantsara any an-danitra ary dia afaka idera an'Andriamanitra tahaka ny nataony i Maria sy Elizabeta raha miona ary dia izay koa ny risika raha miona amin'ny Masiny Maria ary sika raha tena miombona amin'ny Masiny Maria tokoa dia ho tahaka ny Masiny Maria sy masimbavy Elizabeta ankalaza an'Andriamanitra sy noho ny fahamendresika ary dia fantatra sika izay fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ary ambarany io tononkirany Masiny Maria io ny lalam-piainasika ambarany io tononkirany Masiny Maria io lay ady etrehasika ka raha miaraka aminy ireo zay tady andrapaka sika tahaka n'ilay dragona dia andesy isika ary na eo aza zay ady-piainana izay dia iombona aminy itokoa isika ry Jesosy Kristy zokinay io ampitondray
indro ampitondrainay any Masiny Maria izao vavaka fankalazana ny nampakarina azy amboninahitra any an-danitra, ary izao fankalazana ny 2020 taona izao izay fantatray fa sy tanjona fa fiaingana vaovao irosonay lalindalina koa, ka matoky izahay amin'ny vavaky ny Masiny Maria akambanay aminy izao antahanta ataonay izao tonim-bavaka fohifohy ataonay izao engany ny eglizy dia ny eglizy kely ny fianakaviana mba hoarovanao tokoa, ka ho eglizy kely tokoa mivavaka manompo ary mideranao amin'ny ataony rehetrarehetra, mandalina ny finoana tahaka ny Masiny Maria, ka na eo aza ny adi-piainana dia andesy izy mivavaka ho an'ny eglizy fototra sy ny eglizy fiombonana rehetrarehetra ary ny dioseze mba ho famantara-pamonjena tokoa. Mivavaka manokana izahay amin'izao andro sarotra diavin'ny firenena, i Masiny Maria no piarony an'ity tanindrazana ity, ka engany ireo mpitondra ny raharaham-bahoaka, ny tompon'andraikitra sy rehetrarehetra mba hisimbona ny madinika indrindraindrindra fa indrindra ny reny mpianakaviana, hivavaka manokana ho an'ny vehivavy izahay satria matetika mbola atao akilabao ny vehivavy noho ny antony maro samihafa, ka engany ivelona ny zo aman-kasiny tokoa ny vehivavy, ka nanana anjara toerany eo anivon'ny fiarahamonina, ary ampio izahay mba ho tena ho vavolombelonao tokoa, ka ho todro soamansara any an-danitra miaraka amin'ny Masiny Maria reninao sady reninay. Aoka tanteraka izany minaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fanira.